Nomena maroboninahitra Louis Bernard Rakotomanga. Nahazo maroboninahitra commandeur de l'ordre national malagasy tamin'ny fomba ofisialy mo Louis Bernard Rakotomanga izay efa talent TVM mpanolotra vaovao malaza tany amin'ny taona 20 ka hatramin'ny 2000 Louis Bernard Rakotomanga ary efa misotro ronono mo izy ankehitriny. Be dia be mo ny zavatra izay ho lazaintsika ato anatin'ity vidéo ity toy ny zavatra malaza amin'ny androany dia resaka fahatsiarovana 7 febroary. Famelohany idirantsika amin'ireo rehetra izay ho lazaintsika mo dia abonné vetivety alohan'ny chaîne antsika ary indrindra azadino ny manao j'aime ny vidéo ampetraho ihany koa ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany irisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Firesahana ny commune urbaine d'Antananarivo no hanombohantsika ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity vidéo ity. Fitsidiana ara-pomba fifanajana nataony ambassadeur japonais miasa ao Madagasikara sy amin'iny Nosy Comore iny Andriamatoa Abekoji. Fiarah-miasa sy ny fampandrosoana mahagitra no lohahevitra nodinina nandritra ny fionan'ny ben'ny tanàn'ny Antananarivo sy ny Masivo japonais ny alarobia 10 febroary 2024 tao amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Araka nambaran'ny tao amin'ny commune urbaine Antananarivo mo dia mavesa danja ny fanohanana entiny firenena japonais ho an'ireny vohitra hatrizay. Eo ny lafiny fanadiovana ny tanàna, ny fitantanana ny fako ary ny fiarah-miasa ara-teknika. Ankehitriny dia maniry ny tanàna Antananarivo ny hivelaran'ny izany fiarah-miasa izany amin'ny lafiny maro. Tsy laza fotsiny toy ny fivezivezena an-tanan-dehibe, ny kolotsaina ary ny fanabeazana eo amin'ny tontolo iainana. Miresaka hatrany mikasika an'izay commune urbaine d'Antananarivo zay mo isika dia hiresaka mikasika angovo hazo avozina. Ny yaona ny ben'ny tanàna sy ny Star Times manome tolotra panneau solaire isitriana herinaratra ho an'ny mponina marefo sy ireo izay any amin'ny faritra sarodalana ny Star Times. Mifanaraka amin'ny filany be sy ny maro izany sady tanjona ho an'ny fampandrosoana mahagitra ao a Madagasikara. Ny yaona tamin'ny ben'ny tanàna ary lala Ramanantsoa ny tale general ny Star Times Julien Dine izay orinasa manana tetikasa angovo azo avozina izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena. Izany zavatra izany moa dia ny alakamisy 9 febroary 2024 tao amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Anisan'ny zavatra nisy moa izany koa dia rary indrindra raha toa ka mizara izany izahay. Hiresaka kely mikasika ny 7 febroary indray isika satria anisan'ny daty izay tena manana ny tantarany izany daty izany raha Madagasikara no asian-dresaka ary nandefa hafatra moa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny 9 ora lasa izay. Tsy maty ato an-tsaiko ary miraikitra atompoko ny feo sy ny kaikaikinareo lavo tamin'ny iny tolona iny. Manamafatra ny fitiavan-tanindrazana izany hoy ny filoham-pirenena. Tsy ho raraka an-tany ny ran'izy ireo, ataontsika ny ezaka rehetra ary tsy maintsy ho tratra ny tanjona. Izany tanjona izany moa dia ny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. Izany moa ny hafatra izay nambarany Andry Rajoelina ny androany ny mikasika an'izany daty ny 7 febroary izany. Nandritra ny ity fahatsiarovana ny daty ny 7 febroary 2024 ity mo dia be dia be ireo olona tazana teny antoerana tsy laza fotsiny isika afa-tsy ny gouverneur ny faritra Analamanga ary Augustin Andriamananoro sy ny ireo rehetra izay tsy hary ho voatanisa. Ny ministère du travail, de l'emploi et de la fonction publique tao anatin'ny Facebook mo dia nilazany hoe 7 febroary 2024 ary 7 febroary 2024 feno 12 taona ilay tifitra vararaka noho ny tolom-panafahana. 7 febroary 2024 nisy ny fanajana nentina nahatsiarovana ireo namoy ny ainy sy naratra vokatry ny tifitra ny siro teo Ambohitsirovitra ka nametrahana fehezam-ponikazo manoloana ny tsangam-bato ny 7 febroary izay mirakitra ny anaran'ny ireo namoy ny aina sy ireo naratra no nentina nanamarihana izany. 12 taona lasa izay nanjombona ny tolakandro ny
sabotsy 7 febroary 2024 teo alohan'ny lampam-panjakana Ambohitsirotra. Lavo ho antanindrazana ireo mahery fo izay niady amin'ny fanafahana ny firenena tamin'izany fotoana izany. Izany mo anisan'ny publication izay hita tao amin'ny ministère du travail, de l'emploi et de la fonction publique, koa dia zarako kely aminareo. Enina ambin'ny folo taona lasa tokoa izay ny tantara tsy fanadino fa mipetraka ho tantara fa isika rehetra dia samy ho tsarain'ny tantara ary tsy misy alamena izany eto. Ny androany maraina moa dia nazava ho azy fa nisy fahatapahana ny fifamoivoizana noho ny fahatsiarovana izany 7 febroary izany. Tapaka ny fifamoivoizana fiara androany manoloana ny banky BFV ny lapany Ambohitsirotra, ny Le Louvre ary ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola, ny manandrify ny postra malagasy sy ny buffet du jardin. Izany dia natao noho ny fahatsiarovana ny hetsika 7 febroary 2024. Apetraka antsika hatreo ihany koa ny filazana izany 7 febroary 2024 izany ndeha resika hiresaka ny zavatra hafa izay tsara ho fantatra sy ny zavatra hafa izay tokony lazaina ihany koa. Somary nanetra olona kely moa ny fihetsika izay nataon'ny solombavam-bahoaka teo aloha Andramatoa Rosy Tatoato, indrindra ny andro vitsivitsy lasa izay gaga ny olona ary maro ireo olona mametra pantanina ny amin'ny fihetsika izay nataon'ity Rosy ity. Hoy izy hoe hoy deba mahakasika izay mbola mety ho vavolombelona mahafantatra ny namonoana andra tsy mandrava. Lientina vanimbola mbola velona any asa efa general sa colonel izao moa mba nisy nanontany azy hoy ny fanontaniana izay napetraka ity Rosy ity. Dia tsy ambohadidy androany hiteny hoe vanimbola mitenena ianao, ny nahalala nanoratra no teteziko ny resahako, no vakiko ny boky nisoratany efa tapitra maty daolo, nitondra ireto namana ireto aho raha ny eo anataminy ny tenenanay azy hoe mitenena ianao fa ianao no lazain'olona namono izay maty rehetra. Ny valiny moa dia tsotra, mbola misy velona any ny tompony heloka, tsy fanaoko izany sao iteradoza ho azy sy ny vady amanjanany sy ny sisa izay tsy voatanisa. Efa manoratra ny memoarako aho any ianareo mamaky azy hoy ny fanambarana izay nataon'ity Rosy ity. Fa ira tsy mandrava dia tsy avelanay ho fatifaty foane, tsy adino mandrakizay hoy Rosy hatrany raha nanao ity fanambarana ity. Nanoloana ity fanambarana sy ny fihetsika izay nataon'ny Rosy ity moa dia be deabe ny olona izay nilazany hoe fa maninona moa no mamofo tamandry, aza dia mamofo tamandry loatra re tompoko, hoy ireo olona sasany izay vitsivitsy na neo hevitra mahakasika ity fihetsika izay nataon'ny solombavam-bahoaka teo aloha ity. Zay ihany koa no namarana ny videontsika re tompoko vavy sy tompoko lahy, koa dia mankasitraka anareo na vitanay hanao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alasaka iato. Zay fa tsy maintsy hametra veloma izay, veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy, veloma ry tompoko lahy, veloma tompoko vavy.